aitao arakajy am'rindra misy zavatra fanavozana be lehibe azotsika atao amin'io zay hitondra sanda ho amin'ny vahoaka zay voalohany. Zavatra faharoa tsy maintsy hoezahantsika ny fanapariana ny teknôlôjia vaovao naiza naiza misy an'le olona eto amin'ity nosy ity, dia anisany koa ny fampitomboana ny isan'ny mpampiasa ny teknôlôjia na mpanjifa ny fanatsarana ny tolotra. Ohatra mahita anareo ohatra tsy mbola mety tsara ny tolotra anareo fa misy zavatra azo amboarinao, ary koa raha mety tsy hoe mety fa zay mba faniriana dia fanenana ny sarambidiny ireo zavatra ampiasaintsika ao amin'ny teknôlôjia ireo. Maika be ndraiky io ampitravina ny savovoko misy eto amin'ny enseignement supérieur sy ny recherche scientifique eto Madagasikara. Tsy nindrasa lahelo zany zao vao vita ny resadresatsika eto zao tonga dia iona amin'ny grande CCS nationale maika hitondra vahaolana ary maika hitady vahaolana miaraka amin'izy ireo. Misokatra tanteraka zany ny varavaramben'ny ministera amin'ny firosona amin'izay fitadiavana vahaolana miaraka amin'ny syndicat zay. Tsy afaka anatanteraka mihitsy miasa ao anatin'ny korotana fa ampilaminana no hijeren'ny ministeran'izany miaraka amin'ireo syndicat anatanteraka ny paikadiny filoham-pirenena, anatanteraka ny zay vinavina sy ireo asa rehetra izay nieritreretina izany hoe mifametrahana sy ny fampiroboroboana ny kalitao sy ny fampakarana ny ary fanatsarana ny université rehetra izay efa misy. Eo ihany koa ny fanorenana izay efa natomboky ny ministra teo aloha ho tohizana ary mbola misy fanorenana hafa ho atao zany amin'izay fametrahana université isaky ny faritra izay. Araky ny teny filoham-pirenena moa dia tsy maintsy manaraka an'igny ny laharam-pahamena mba hanatanterahany le velirano nataony filoham-pirenena tamintsika. Ka ny asako eto dia hanatanteraka an'izay voalohany. Anisan'izany le gouvernance sy ny leadership fort, zany hoe ny fitantanana ary fitaritana mobilisation sociale amin'ny rehetra zany. Fiadina mikolokolo, fampiasana ny ressources atsika mba ho d'une façon rationnelle amin'ny politique d'austérité satria be dia be ny zavatra vola very amin'ny zavatra atsika amin'ny fotoana izao.